Riavana malala amin'ny tompo dia mbola ampitombona amintsika rehetra trany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Araka ny mpampatantsika alahady faharoa amin'ny volana indray amin'ny tian'ity riavako dia hiezaka hanao fampianarana isika. Araka ny fahafantatsika ny loha hevitra manentsika amin'ny ity volana marsa ity dia manao hoe manamasina fiainana ho an'ny tompo. Ary efa nambarako teto mbenombeno riavako fa ny atao hoe fanamasinam-piainana dia mitovy ihany amin'ny hoe fanoloran-tena na hoe fanokana-tena ho an'ny tompo. Zavatra ray ihany ireo raha ny baiboly notiniantsika araka izany. Koa amin'ity an'ity aho satria ao anatin'ny taonan'ny fanavaozana rahateo isika miandry ny fanoloran-tenantsika ny tompo, tsy ao anatin'ny hoe mahadekôlina fotsiny ihany fa eo ny mahabrao ny fiangonana, eo ny ao anatin'ireny sampana isan-karazany eto amin'ny fiangonantsika ireny. Noho izany rehetrarehetra izany dia mbola te hanina mafy ihany aho riavako izany atao hoe fanoloran-tena izany. Kanefa dia navahako manokana izany hierisaorantsika ny tompo ny amin'ny texte izay nomeny antsika tamin'ny an'ity dia ao amin'ny Luka 7:7-10 ka hatramin'ny 12 amin'ny resaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny telo ny rahalahy samihafa izany rehetrarehetra izany. Fa amin'ity an'ity dia ny fanoloran-tena araka an'i Jesosy indray no andeha ho jerentsika. Fanoloran-tena araka an'i Jesosy zao mantsy riavaka. Tadidio fa samy manana izay mety ho eritreretiny isika tsiraray avy momba ny atao hoe fanoloran-tena. Mety tsy hitovy mihitsy izany fa samy manana izay eritreretiny. Ny azo amin'ny fanoloran-tena ka noho izany mbola tsy dia vonina alo, ny azo amin'ny fanoloran-tena ka noho izany raha tsy izao dia tsy hanolo-tena sy sisa. Fa tadidio fa Jesosy Kristy tompo dia mba manana an'izay fiheverany izany atao hoe fanoloran-tena izany. Koa ireto riavako misy teboka vitsivitsy raha ny marina tokoa dia fito izy reto izay fampizarako aminao tsara ho fantatra miainga avy amin'ity texte dia ny Luka 7:7-10 ka hatramin'ny 12 ity izany. Ny voalohany indrindra dia eo anatrehan'i Jesosy ny atao hoe fanoloran-tena dia tsy mba zava-dehibe ny lafiny maha olona. Io manko indraindray riavako ny zavatra mahatonga antsika hoe raha vao hoe misy fanoloran-tena aty am-piangonana, misy anao an'izao anangana komitsika, anao an'izao tsika, anao dekona sisisika, tonga dia ny maha olona matetika ny jerena. Ianona ve dia mba ho dekona? Za ve dia mba ho dekona? Za ohatra n'izao, za ohatra n'izao, za olona tsy mahay mifandray aman'olona ity, za mora-tevitra sisisa. Tsy zany ilay izy. Fa jerevy tsara ny riavana. Eo anatrehan'i Jesosy dia mahazo manolo tena ho azy avokoa tsika rehetra. Raha mamaky tsara n'ilay texte isika ary loko fa meny am-pelantanantsika ilay texte dia reto misy telo fatsarenana. Tsy mba manolona anarana mihitsy aho Jesosy Kristy tompo. Fa izao ny voalaza ao ao amin'ny Luka 7:7-12 ka hatramin'ny 12. Izao ny voalaza ao riavako mba hitovizan'izy ireo. Izany hoe mba tsy havahana izy ireo satria fantatsika tsara moa fa ny anarana no hanavahana ny maha olona tsirairay avy. Ary nanonona loso teny an-dalana izy dia nisy anankiray. Izany hoe ilay anankiray foana ny votoninao. Ary eo amin'ny 15 indray amin'ny lehilahy faharoa dia izao aroa izy tamin'ny anankiray koa. Ary fantatsika tsara fa ery amin'ny 15 aroa ny anankiray koa. Dikan'izany riavako dia izao. Tsy misy olona tonga dia fantatra izany hoe hanao an'ity na hanao an'itsy aty amin'ny fiangonana. Lafiny maha olombelona izany sy izany. Na indraitsika miteny ihany iny aloha dia tsy maintsy lany, ihany iny aloha dia tsy maintsy zao. Tsy izany ao anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mieritreritra hoe inona no maha olombelona anao na ny anaranao na ninona, fa ny fantatr'Andriamanitra dia izao. Misy fanoloran-tena ary manana fanoloran-tena ianao eo anatrehany araka izay. Izany no amerimberenako foana manao hoe aza mba manao fampelezan-kevitra izany aty am-piangonana. Fa raha vao manao fampelezan-kevitra ianao dia manonona anarana ianao izay, ary raha manonona anarana ianao tsy izany mihitsy mba eritreretin'i Jesosy Kristy amin'izany atao hoe fanoloran-tena izany. Ary ny faharoa riavana dia izao, nahagaga fa atao anatin'ity tantara ity dia tena zava-taona ny atao hoe maha olona. Isika olombelona dia tokony ho fantatsika tsara fa ny maha olombelona antsika dia mba manana maha izy azy sika rehefa mba manana trano ipetrahana.
manana trano arakaraka zany na dia hoe hofaina aza misy mono mahavidy trano sy sisa dia isaorantsika an'Andriamanitra zany fa dia voalaza tsara eo amin'ny andininy fahavalo fa hoe ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany midika an'izany na lavaka raha ozy izy tsy mba hananany na fialofana raha ozy izy tsy mba hananany midika an'izany tsy manao zava-dehibe hoe misy olona mantsy zany dia tokony hofantatsika zany an'io hoe aty am-piangonana tena misy manao an'izany mihitsy ianona manamanana iny fa iny fidiana ianona manana an'izao fa iny fidiana ianona manao an'izao fa iny fidiana tsia eo anatin'i Jesosy zany ary raha izany na noloratenanao ho an'ny tompo raha izany no mitariky anao an'ny olotena ho an'ny tompo tsy izy zany eo amin'ny tompo tsy mijery an'izany izy hoy ny voalaza ny andininy fahavalo amby dimampolo ny amboao no manandavaka ny voromanidina manana fiarofana fa ny zanak'olona tsy mba manana izay petrahany lohany tiany Jesosy hotenenina zany dia tia jerenareo fa na ny amboao ary sy ny voromanidina dia mba manana ihany ireny izay hipetrahany fa izaho tsy izany noentiko manao ny asany ray fa ny zava-dehibe amiko dia manatanteraka ny asany ray koa zany ry havako tokony ho haintsika tsara zany ary eo amin'ny teboka fahatelo dia izao tsy mba manana fotoana atoriana sy alana sasatra ny vatana izay mihitsy no ataony ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany ny dikan'io ry havako dia izao rehefa reraka ny asika dia ahoana no ataontsika andeha mba hipetrapetraka kely dia mba ankana kely lohana mba hampatoriana kely losa sisa izay mba hahafahana manala zanana fa Jesosy Kristy dia tena nametraka mihitsy izaho dia tsy dia mba zava-dehibe amiko tsy hoe tsy zava-dehibe iza moa tsy mba hakaintsika mba olombelona fa eo anatin'i Jesosy Kristy dia izay zaho Jesosy Kristy no fanolorantena dia ataoko zava-dehibe zany fa tsy dia ny eo anatiny izay atao hoe maha-olombelona zany ary ity no tena raharaha eo amin'ny hoe teboka manaraka dia izao hoy Jesosy Kristy tompo eo amin'ny andininy faha-enimpolo rehefa nangataka ilay anankiray faharoa hoe tompoko aoka aloha andehandevina ny raiky dia hoy izy aoka ny maty andevina ny maty ao aminy midika an'izany Jesosy Kristy iza moa tsika tsy ahalalana zany hoe maha-olombelona ny zavatra tena raha sanatria misy fahoriana zany tena zavatra tena zava-dehibe amintsika olombelona zany ny malagasy dia miteny hoe tsy mifanary amapaty sy misaraka amapaty sy ny sisa fa ny tiany Jesosy ho tenenina amin'io ry havako dia izao tsisy fandraisany amin'izany ny asan'Andriamanitra avelao ny maty andevina ny maty ao aminy tsy miteny mihitsy Jesosy amin'io ka manao hoe aza mandevina tsia fa hoy izy avelao ny maty andevina ny maty ao aminy fa ianao kosa mandiana ka mitory ny fanjakan'Andriamanitra nydika an'izany dia izao ataon'i Jesosy tena miavaka tsara tsisy fandraisany amin'ny maha-olombelona izay mety maty izany atao hoe fanolorantena zany ry havana malalo amin'ny tompo indraindray tadidio fa misy zany aty am-piangonana isika dia mbola misy hevitra saritsary mpahafatesana trany ihany no hoentsika manatanteraka nyzany fanolorantena zany na hoentsika koa manatanteraka ny fanavaozana aty am-piangonana ary inoko sy ampianaiky fa tsy mba ho hitantsika eto amin'ny fiangonantsika zany fa zava-misy mba lalovina sy ny ainana tamin'ny toeran-kafa no mba hitenenako an'izany arakitsika ary no farany ry havako dia izao tsy mba ataon'i Jesosy ho zava-dehibe mihitsy ny lafiny maha-olona rehefa mitaona antsika mba hanolotena izy fa ny lehilahy anankiray fahatelo dia niteny hoe andeha anaraka anao ihany zany hoe tena manaky anao trano ny tompo anaraka anao fa zao fotsiny aloha alao mba andeha mba hanao velomany ao an-tranoko dia havana malala ny fanaovam-beloma ao-trano eny ianao zany anaraka ny tompo zany ianao tena mazava lojika mihitsy naneken'io fangatahan'io lehilahy io hoe tena mba hanao kosa aloha mba hanao velomany ao an-trano fa tsy hitan'ny olona any sao dia tsy hita mihitsy ny misy asa sisa fa saingy ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia hoy Jesosy tsy misy olona mitana fangatariana miendrika amina miendrika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra midika an'izany ry havako dia izao aka rehefa manolotena ho an'Andriamanitra ianao zavatra efa tsy maintsy lojika iainan'ny maha-olombelona ny zavatra toy izany ny manao veloma sy ny sisa fa tsy izany akory no mahatonga anao tsy hanolotena ahoana no nataontsika rehefa alao fa manaraka mandeha rehefa misy fifidianana ny manaraka dia manao zany eny io mbola mierikerika kely manaraka manao oka mihitsy aloha fa mbola tsy mety amiko ilay izy doka aloha fa zao fa hoe ny tompo tsia
tsy misy olona mitana fangady tarina ary merika ka mendrika ho ampakan'Andriamanitra. Zay miavaka ny zavatra voalohany tokony ho haitsika tsara araka izany. Fa rehefa tsy zay moa zany ny atao hoe fanoloran-tena, dia eo amin'ny faharoa kosa indray, eo amin'ny faharoa dia resaka ara-panahy ny fanoloran-tena. Aoko tsika tsy jery ny lafiny maha-olona fa resaka ara-panahy ny fanoloran-tena. Lafiny maha-olona zany ohatra mbola apiko kely le izy raha azafadiny iny. Lafiny maha-olona zany dia hoe misy olona roa ianona fidiana fa ianona ohatra mitsikitsiky. Zany ny fidianana ny anankiray. Ianona fidiana fa ianona ohatra mitsikitsiky. Dia afaka ny anankiray mba teo mivoafidy dia nitsika eo. Tsiky tsy ravina ao anatin'izany. Miavana malalo amin'ny tompo, io ny faharoa. Resaka ara-panahy ny fanoloran-tena hoy Jesosy Kristy tompo. Jerevy tsara fa ao amin'ny resaka fanaovan'i Jesosy tamin'ireo telo rahalahy ireo dia tena resaka ara-panahy mihitsy io. Hoy Jesosy Kristy, rehefa manolo-tena isika dia tsy mba manolo-tena ho an'ny olombelona fa manolo-tena ho an'ny tompo. Zay le izy. Rehefa manolo-tena dia tsy manolo-tena ho an'ny olombelona fa manolo-tena ho an'ny tompo. Tsy mety rehefa mba mirotsady ekôna dia amin'izay mba misy ekôna atao amin'ny tompo fianakaviantsika. Misy manao an'izany mirotsady ekôna dia mba misy ekôna atao amin'ny fianakaviantsika. Rehefa vita ilay fifidianana moa zany fandaminana io misy fetrana isa sy ny karazany. Tsy midika akory hoe tsy tian'ny tompo ianao raha ohatra ka tsy lany sanadiny vavy. Tsy zay. Fa rehefa vita izay da sanadika tsy taony anaranao dia nisy nalahelo ery. Io fanoloran-tena ho an'ny tompo. Tsy manala ny fanoloran-tenanao ho an'ny tompo akory ny tsy avy fidy anao sy sisa ary zay tena manahirana indray. Ny ohatra ny tsy tatiko mihitsy ny ala tsy voafidy iny. Tsy zany io. Fa ny tompo efa manana fandaminana hiantsony anao. Faharoa avako dia izao, faniriana hitoro ny filazantsara no mitarika anao iny. Hanolo-tena. Zany hoe midika ny ity. Eo anatrehan'Andriamanitra rehefa tianao ve ny hanolo-tena ho ahy dia tsy maintsy mpitoro ny filazantsara ianao zay. Zay ihany, mitoriny filazantsara, mitoriny fanjakan'Andriamanitra. Zany ny teneniny eo ao amin'ny andininy faha-enimpolo sy ny andininy faharoa ambinipolo fa ianao kosa mandehanaka mitoriny fanjakan'Andriamanitra. Mazava tsara zany. Zay ihany. Rehefa melohan'ny ho avy zao ny fanolorana dia koa ny eto amintsika. Ary ho avy ny fanolorana ny fanavaozana ny anivon'ny sampana rehetrarehetra. Rehefa hanapa-kevitra anao ka hanolo-tena dia apetrahao anatrehan'ny tompo zany. Hitorina filazantsara. Fa tsy zay. Fa raha ohatra ka tsy hitorina izay no ataonao dia sahirana ianao. Fa raha ohatra misy ny sasa manko mety ohatran'izany, mbola tsy tiako le dekolo. Ny olona efa mirava ve izy mbola miasa ihany, izao makatsy, zatsy anao le brom-piangonana fa izy nalagy ary efa tsy vita, mbola vory reny andavanandro. Any anatin'ilay sampana be menomenina sy ny karazany, menomenina ny an'ny olombelona rery olona. Menomenomana zany dia mariky ny maha olombelona zany fa rehefa ivonona ianao hitoro filazantsara ao anatin'izay fimenomenona ny mpikambana hafa, ao no asehony tsara fa hitoro ny filazantsara ny antonandehananao anatin'ilay sampana araka izany. Dia ny farany avako dia izao, resaka ara-panahy tsotro izao no fanoloran-tena hoy Jesosy Kristy tompo. Satria rehefa milaza izy eo amin'ny andininy faharoa ambinipolo hoe tsy misy olona mitady fangady tarihina, mitana fangady tarihina ary mierika ka miendrika ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny dikan'izany dia izao, rehefa mba manolo-tena ianao ho an'Andriamanitra dia mba fanoloran-tena matitra no nirasana aminao. Fanoloran-tena matitra zany eo anatrehan'i Jesosy dia izao mandeha manaraka azy n'aiza n'aiza. Fa tsy hoe androany fotsiny ary no manolo-tena, afaka 3 volana dia mipetrapetraka mba manao ihany, afaka 3 taona tsy hitandray. Misy ny fanavaozana indray afa miverina. Mety misy antony moa ny antony mahatonga anao an'izany, mety sy nahatonga anao, mety nahatonga anao mba hoe an'izay zavatra izay. Fa raha tena fanapahan-kevitra ao zany dia atadindio fa tsy matotra ianao eo anatrehan'Andriamanitra araka izay. Zay ny faharoa. Ny fahatelo avako dia ity. Hoy isika tamin'ny voalohany hoe tsy mba manao zava-dehibe ny lafiny maha-olona ny fanoloran-tena ho an'ny tompo ary ho an'ny tompo. Hoy ny faharoa dia hoe resaka ara-panahy ny fanoloran-tena. Fa ity ny tena hevitra ny atao hoe fanoloran-tena ho an'i Jesosy Kristy eto amin'ny fahatelo. Ho an'i Jesosy Kristy ny fanoloran-tena dia ireto tokony ho tadiditsika tsara zany.
rehefa manolo tena ho an'ny tompo ianao dia aza menana tombontsoa ho an'ny nofo zay aloha aza menana tombontsoa ho an'ny nofo ianao hoe fananana trano fialopana sy ny sisa sy ny sisa tsy midika akory zany hoe ianao tsy mba manirana zany isika rehetrarehetra zao na inona asantsika na inona ataontsika na inona rehefa mino an' Jesosy Kristy isika dia mendriky miazo amin'izany ary Jesosy Kristy tompony efa niteny aza manahy ianareo fa jereo ny voromanidina jereo ny voninkazo sy ny sisa iza moa tsy tsara indrina mihoatra ny voninkazo fa nomeko azy ihany reny jereo ny voromanidina fa reny tsy mba mamafina mijinja sy ny sisa fa mahazo ny anina ho aniny reny fa ny amin'ny Jesosy Kristy dia zao atolory ny tenanao ka tanterao ilay voalaza manao hoe ka tsy sao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy anao amin'izany rehetra zany izy zay fotsiny ihany ary io ry havako zavatra teneniko atsika io zavatra tokony ho tenenantsika dia zao arakaraky ny fahaizanao manapa-kevitra fahanolotena ho an'ny tompo eo amin'ny sehatra rehetrarehetra zay ataonao no isiny ny fanambinana sy ny fitahinao aminao averiko foana zany arakaraky ny fahasahinao hoe za nolotena ho an'ny tompo ary manapa-kevitra fa za nolotena ho an'ny tompo dia efa manambary zany fa mitombo ny fitahinana ao aminao zay ihany io ary ny olona zay nanolotena ho an'Andriamanitra dia tokony hatsapany zany hoe manolotena ho an'Andriamanitra dia zay ka io tsy misy an'izany dia hanolotena indray no fa so dia hitombo ny fitahina tsy zay le izy fa ianao zany rehefa manolotena dia efa tamin'ny ho azy eo ny fitahina izay omeny Jesosy tompo anao mba hainareo le havako dia tenin'Andriamanitra anankiray manao hoe ny mpanomboka io fa novodiko dia tsy mba ariko tsy manary ny olona zay efa nivodiny zany tsy manary ny olona zay manolotena ho azy zany ny tompo ninninona zavatra sarotra lalova ninninina zavatra mahafaly eo amin'ny fiainany fa ny faharoa dia ity tsy entina amin'ny hafanam-po fotsiny koa nefa natahitaitra tampotampoka eo zany fanolora-teny zany eto zany mantsy eo amin'ny andiny fafito amin'ny dimapolo lehilahy voalohany dia zao no nataony ngamany izy nahita sy nahatsapa tsara ny fahaizan'ny tompo sy ny zavatra hoe tohatra mety manaraka anito dia tampotampoka eo izy dia ozy izy noho nanosy teny an-dalana izy izany hoe niaraka amin'ny tompo eny an-dalana izy dia mety mba nanatona ny tompo izy dia niresaka taminteo nisy anankiray tamin'i Jesosy nanao taminy hoe anaraka anao naiza aleanao tsy fantanao fotsiny dia anaraka anao eny naiza aleanao dia fantatsika tsara ny valiteny nomeny Jesosy taminy ka ny valiteny nomeny Jesosy taminy dia tsotra io tsy hoentinao amin'ny hafanam-po sy ny sisa fa zany tena miasa mafy zany tena manao an'izao sy ny sisa ry havana malala tady io fa tsy hoentina amin'ny hafanam-po fotsiny io tsy mahagaga tsika raha ohatra ka ndraindraika misy hoe olona dia mividina zao sy ny sisa fa tsy hitanao mihitsy izy manao amin'ny asan'Andriamanitra tsy fanomezantsiny zany mety manana ny antony izy sy ny sisa fa ny zavatra misy reny Andriamanitra no manitsy azy fa ny zavatra misy tokony ho fantatsika dia izao rehefa manolo tena aza ny hafanam-po fotsiny natahitaita tampoka eo fa tena hoeto amin'ny finoana izany fanolora-tena ataonao zany fahatelo tsy maintsy mila fandaminana fa tsy azo anaovana rasonraso io fandaminana ry havana dia izay ny zavatra tena manahinana rehefa manolo tena ho an'ny tompo ianao dia mifanindran-dalana miaraka amin'izay ny atao hoe mila manolo tena mila manao fandaminana ianao fandaminam-piainana fandaminam-potoana fandaminandraha rasy ny sisa fa tadidio tsara fa ny tompo dia nanome anao any oasanao ohatra ka io asanao io dia tsy ny tompo mihitsy no analan'io aminao fa ny zavatra mba mahafaly ny tompo dia zao mekonitsy asitsy izy mba mariky ny fitahina azy fa miaraka amin'izay mariky ny fitahina omena azy zay koa dia mba ahoana ny fanolora-tenanao mahakasika ny asanao dia mba halaminao sy harindranao reo rehetrarehetra reo mba hahatonga azy hipetraka tsara fa inaindray ny maha-olombelona dia tsy zay dia jereo ry havako fanasiko hoe aleo aloha andevina no maty ao ambo zao ny volazany eo eo amin'ny andiny fahasivy amin'ny dimapolo aroa izy tamin'ny anankiray ko manaraha fa otosa izy tompoko aoka aloha andevina andeha andevina ny raika tena zava-dehibe le zany hoe andevina ny ray zany eto zany tsy mba nangataka ty lehilahy faharoa ty fa ny tompo no tonga dia nidiny azy ianao manaraha io zany tsy mba niteny hoe za anaraka anao na aiza fa io ndray niteneny hoe anao manaraka ahoana nataony aleo aloha mba andevina ny ray fa tena zava-dehibe zany
ary reto sy raisina fotsiny amin'ilay fanakanana hoe ary ny tompo ane zany tsy mba mampirisika isaraka amin'ny fianakaviana mihitsy sy zay ka ny tompo tena nanao mihitsy hoe tokony alevina io fa izany fandevenan'izany rehefa misy ny maty tsy maintsy atao zany fa ianao rehefa manompo tena ho an'ny tompo dia manomboka eo amin'ny fotoana izay anampahanao fa manompo tena ho an'ny tompo ianao dia asio fandaminanao reny mpampianasiko lelady reny ane zany dia fa misy fandaminany reny hoe tsy mba amin'ny telo sasany vao miditra fa amin'ny telo latsaka fefany ohatra zay zany zavatra mihitsy ny dekona efa miasa zany dia efa tonga lohany amin'ny telo sasany mba azahoany manatanteraka zany zany ny atao hoe fanolorantena ho an'ny tompo fa raha ohatra ka misy asa anankiray izay tokony ho atomboka ao amin'ny fanolorantena ho an'ny tompo aty am-piangonana ka ho atomboka ao amin'ny ora anankiray voafaritra kanefa somary tara ianao aorianan'izany mety misy antony moa nandray mba mahatara zany tena tsy mpanomezantsiny fa indraindray dia misy dia ohatran'izay foana ihany koa nanaovany azy dia tsy mety ny fanolorantena ho an'ny tompo araka izany tsy miteny aminareo zay tarako devozonisy tendray hoe zay zany izy ny paster zany tsy zany mihitsy fa resaka fanolorantena ny teneniko eto araka izany rehefa vita ny fandaminana manaraka rehefa miavana dia hoe ilana io fa misy disikela zafaty ilana fanapaha-kevitra entitra fa tsy milolosaina koa le izy misy miazo ianao mba ohatra mba mety ve ianao raha mba ohatra ka mba ho ampidirina braona samana sy ny karazana alao aloha andinika tsara e alao aloha entiko ambavaka amin'ny tompo e nefa tsy mivavaka akory izy manam-patonga le fidiany tsy izy fivavahana nataony akory fa dia tsy tsaroany le izy ahoana le zavatra nresahana taminao tamin'ny any ay moana izy izany tokoa tsy atana aloha mitady olo-kafe satria avana malala ao amin'ny tompo tady io fa eo amin'ny tompo tsy misy an'izany rehefa hanolotena azy anao aza miteny mihitsy hoe ana rehefa tsy hanolotena anao zay rehefa fanapaha-kevitra ento rehefa tsy hanolotena oka aloha fa mbola tsy pitako zany dia mijanona eo fa tsy hoe alao aloha fa mitady olo-kafe zany ny raharaha am'le hoe za koa tsy miteny ana fa rehefa fanapaha-kevitra io misy olona aty am-piangonana rehefa manao an'ilay fanavoazany reny izy dia mazoto manolotra ny anarany ianona natolotro ianona ny atolotro fa rehefa izy misy manolotra na tsy fantatra azy zany hoe izy nanolotra azy fa misy manolotra fotsiny eo izy tsy mety manao mihitsy izy misy zany a izy tsy mety manao mihitsy efa izyky ny any manolotra any any manolotra any any eny mety mba anina aloha zany fa misy fotoana koa tokony mba tsy ho zany tsony fa tokony efa mba hanolo tena ho an'Andriamanitra amin'izay ianao ny farany ao anatin'io dia izao rehefa manolo tena ianao dia tsy mety hoe manolo tena ihany ianao nefa mbola variana amin'ny zavatra hafa mierikerika amin'ny zavatra hafa riavana malalo amin'ny tompo izao ny zavatra teneniko antsika io no azavain'ny tompo eo amin'ny andiny faharoa ambinipolo tsy misy olona mitana fangaditariana ary mierika ka miendrika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny tiany tompo tenenina amin'io dia izao hoe ny fanjakan'Andriamanitra izao mantsy le resaka tamin'le lehilahy anankiray fahatelo za ozy izy anaraka anao ihany le azy zany tonga dia nataony tonga aloha tsy nitenen'ny tompo akory izy anao anaraka na izy no miteny tamin'ny tompo ihany fa ozy izy hoe ozy izy tamin'ny tompo anaraka anao ihany aho tompo fa aoka aloha andehanao velomany ao an-trano dia hoy ny tompo hoe tsy amin'ny alany hoe tsy mety zany fa mila fanapaha-kevitra ianao rehefa manolo tena ianao dia ataovy izay ka azo atao tsara ny mitanangady-tariana fa tsy maintsy mba mijery koa ianao ny amin'ny fanjakany lanitra fa misy ny olona eo amin'ny fiainana dia tsotra fotsiny ihany izy mba manolo tena ao an'Andriamanitra fa tsy miresaka fanjakan'Andriamanitra tsy misy toerana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany mihitsy eo amin'ny fiainana fa ny angady-tariana ihany no mahamaky azy tonga ny alady mivavaka ny angady-tariana mbola eo aminy ihany fa tsy hitany fivavahana za kory tsy miteny ato amintsika misy zany fa misy zany eo amin'ny lafin'ny fiainan'ny kristiana raha mba misy fandaminana ny anatin'ny fiangonana sy ny karazany any mba miditra ny anatin'ny sampany izy mba manolo tena ny anatin'ny sampana sisany fa rehefa mba manao zavatra ny sampany reny ny angady-tariana ihany ny azy mamaky azy fa tsy fantany zany sampany zany atao hoe fitoriana ny filazantsara misy zany ary tokony ho haitsika tsara ny zavatra atao dia tsy niteny hoe ihaniny zany na izy zany ny paster ho teneny zany tsy zany ny zavatra tokony ho tenentsika fa ny zavatra tokony ataontsika dia ty samy mandiny tena amin'ny fanolora tena izay omen'ny tompo izay omentsika
ny tompo Andriamanitra araka izany. Faefatra, zao anefa ny zavatra lehibe ry havako, raha mijery tsara nyity tantara ity isika, tena azo ifampiresahana tsara ny tompo amin'ny resaka fanoloran-tena. Ny atao hoe azo ifampiresahana ny tompo dia mazava tsara eo, azo ifampiresahana tsara Jesosy manoloana n'izay mety ho fanahina aho, manoloana n'izay mety olana anoloranao tena ho azy. Tena mety zany, resao izy hoe manana olana ry tompo, zary tompo mba te anao dekonina fa manana olana, zary tompo azy zao ny olako fa mba te ho amin'ilay sampana ena, za mba te handray ndraikitra amin'ilay sampana fa zao ny olako, fa tsy de hoe any dia tsisy nininona de hoe ena maso olona fotsiny fa dia maniditra tamin'ilay izy afa rehefa avy eo tsy manao nininona ao anatin'ilay izy akory, fa tadio fa ny ena maso olona raha vitanao dia tokony mba ho vitanao koa ny matika ena maso amin'i Jesosy Kristy satria zava-dehibe zany. Ka ireto jereo tsara io resaka amin'ny fanaovana io fa zao ilay izy, rehefa miresaka amin'i Jesosy ianao fa manana fanahinana, manana olana momba ny fanoloran-tenanao, dia zao aloha lazao aminy aloha izay fanirianao. Zay ilay nataon'ilay lehilahy voalohany, tompo anaraka anao aho na aiza na aiza. Zay fotsiny aloha tenenina dia hita hoe navalin'ny tompo, nahitsy ny tompo anizy fa ny tompo tsy niteny aminy aza manaraka ahy, ny tompo tsy namaly mihitsy aza manaraka ahy, fa hoy ny tompo fotsiny hoe tandremo a, fa raha mieritreritra hoe alina dia io a tsy fitsarana mihitsy ho fanoloran-tena io, fa mba misy asa atao mitohy zany no tiany olazaina amin'izany, fa tsy hoe asa amono koa nefa fa mitohy io izy izy. Dia rehefa izay koa dia azonao resahana tsara koa izy hoe lazao amin'izay olana mbola manahirana anao ka tsy ahafahanao manolo tena ho azy apetraka. Zao no nataon'ilay lehilahy faharoa, tompoko aoka ho aloha andevina ny raiko. Zay ny olana taminy dia nyresahana zay, sika atao tsara mihitsy zany havako ny tena tompo zany mba te ho dekonina fa indraindray aly mivavaka sy le mamaky teny iny mbola tsy haiko fahin'ny tompo miresaka aminao fa rehefa samy teny zany ianao dia zay, fa tsy hoe zany le mivavaka ary tsy haiko inona koa nanaovako azany dekonina, zany mivavaka tsy haiko. Misy atsona hiditra ao anatin'ilay tokopira, mba midira ao anatin'ilay tokopira, zany ray dia tsy mahay mira, le tokopira ny tsy sehatra hoe ahafahana hoe ny mahay mira na tsy mahay mira, fa ny tokopira tena sehatra ahafahanao mba misoka-bava, omen'ny tompo anao mba ahafahanao manatanteraka zany ao anatin'ireo. Ary izy amin'ny mahalala fa milaza ianao fa tsy mahay mira, rehefa toko anatin'ilay tokopira anao mety mahay mira indray, ary hain'ny tompony manome anao hoe mahay mira ao anatin'izany. Sa mbola menatra fa za tsy hanao an'izao dia atadidio tsara fa raha tazominao ny elatrao dia tsy mba hanolo tena ho an'ny tompo mihitsy ianao. Fa raha ohatra kosa ianao ka mahavita manao hoe tena hanolo tena, hoe soron'ny tompo zany. Ary hitantsika tsara fa ny vahan'ny tompo ny famahana daholo anefa tsisy fibedesana nataon'ny tompo eto fa vahaolana daholo nomeny arak'izany. Dia ny fahatelo farany dia ity, lazao aminy izay mbola mahatazona anao ka mahatonga anao tsy hanolo tena. Ny anton'le lehilahy fahatelo dia mazava ny azy, anaraka anao ihany a, zany hoe hanolo tena ho anao ihany a, fa zao alao aloha mba andeha ho any tokantrano any no mahatazona. Dia hoy ny tompo, nahitsy ny tompo ity izy rehefa tena lazao amin'ny tompo, zay avan'ny tompo ihany ametrahana an'ilay izy ary lazao aminy. Fa misy moa satsany hoe miteny hoe alazana amin'ny tompo ary resahana amin'ny tompo kanefa tsy resahana indray rehefa avy eo, dia tsy tonga fotsiny izy amin'ilay fotoam-pifidianana, kanefa ny tadio fa mety mitsoaka ny tompo isika ao anatin'ireny rehetrarehetra izay. Fahadimy, nanao an'ity tableau ty mialatsiny fa ohatrany tsy dia haiko loatra moa le izy fa dia napetraka ohatran'iny fotsiny. Fa ao amin'io tantara iny koa toko fahasivy io rehefa dia misy an'izao mihoatra ny fahendren'olombelona sy ny fevitr'olombelona dia fanoloran-tenantsika ho an'ny tompo. Io ny tableau io a dia manazava tsara mihitsy hoe raha izao ny fevitry ny olombelona, ary tena matetika io ny fevitritsika, fa ny fevitry Jesosy dia tahaka an'izao. Jereo tsara ny lahy lehilahy voalohany a io ny 57 sy 58 io fa fito amby dimampolo sy fahavalo amby dimampolo. Le fevitry lehilahy voalohany a dia izao anaraka anao a, zay zany ny tao an-tsaina. Fa ny fevitry Jesosy dia izao, hoy Jesosy
ny zanak'olona zao amiko zay manaraka tsy mba mipetrapetraka izany mihitsy. Zany zao dia efa mifanohitra. Ny faharoa dia ity eo amin'ny andininy fahasimy amby dimampolo, za andevina ny raiko avy manolo tena ho anao fa oto manarana avy hatrany mandehana ny toro fa tsy hoe mandevina izany no ataonao. Misy dikan'izany ary tokony ho haitsika tsara. Fantatsika dia io kory tsy midika hoe dia tsy voalevina mihitsy hoe zany ny rainy, voalevina ny rainy fa ny tompo dia nanao tsara mihitsy hoe tsy tonga dia hoe mandevina ny rainao ianao dia izay dia hoe izay vao manolo teny ianao rehefa avy eo, fa izao atolory aloha ny tenanao dia magnano fa izany rehetrarehetra izany vita ny fandaminana amin'izany rehefa avy eo. Eo amin'ny fahatelo ry havako dia izao ny fihevitryolombelona dia eo amin'ny lehilahy fahatelo dia anaraka anao ihany fa aoka aloha. Zay fihevitryolombelona foana zay rehefa misy fanoloran-tena fa hoe ny tompo raha izany no ataonao dia tsy menika eo amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao. Fanjakan'ny lanitra ny tohiny eo zany dia anjarantsika ny mieritreritra an'izany. Raha iretsy ary ny fihevitry Jesosy Kristy dia mba izy amin'reto anankitelo reto no tokony ho tanterahako. Za ve ilay tonga dia manapa-kevitra taitaitra fotsiny hoe anaraka, za ve ilay mbola mialambala foana aloha ka hoe andeha andevina ny raiko asy mbola misy olana, za ve ilay mbola anao aloha hoe andeha ihany aho fa mbola ireto aloha no mbola ho tanterahako ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Tokony ho fantatsika tsara izany havako fa endriky ny fanoloran-tena izany. Fa ihany ny zavatra manahirana indraindray ho amin'ny fanoloran-tena dia izao, tsy fantatsika marina zay toetoetry ny toerana anao tena-rahantsika ny fanoloran-tena. Ohatra, zava-misy ane zany havako amin'ny fiainantsika rehetrarehetra zany, zava-misy zany. Misy dia mieritreritra fa ny fanoloran-tena ho an'ny tompo dia voafetran'ity rindrina efatry ny fiangonan'ity ihany, tsy izay. Ka rehefa tsy atao alahady ny zavatra dia tsy hitanao mihitsy izy ary tsy hanao an'izany mihitsy izy fa ny andro ankoatran'ny alahady dia tena tsy izy idiran'ny tompo mihitsy fa anazy rery ihany. Misy manao an'izany sika. Fa raha ny resaka ny fanaovan'ny tompo eto tamin'izy telo amin'ny rahalahy dia tsy izany mihitsy. Ny tompo tena miteny aminao mihitsy hoe ataovy ny asanao sy sisa fa any anatin'ny reniko ianao no afaka mampiseho ny fanoloran-tena. Dia hoy izy eo amin'ny tempoka voalohany, tsy mba toerana miafinafina na toerana tsy voafetra na toerana voafetra no anaoloranao tena amiko. Inona moa zany lavaka izany ao miafinafina ane zany? Le fialofana eto le hoe voromanidina manana fialofana, ny voromanidina ne manidina foana ny fiainany. Fa rehefa mba tonga ny ririnina na tonga ny oram-panala tahaka miseho vilany ao na tonga ny orana sy ny sisa zay izy mba manana le fialofany kely ao iny. Ary dia hoy ny tompo tsy zany, tsy voafetra ny fialofana sy ny lavaka fotsiny io na hoe tsisy anona fa tena mitadasika io ary tsy voafetra ny anoranao tompo. Na izany aiza ianao rehefa manolo tena ho an'ny tompo any amin'ny toeram-piasana, amin'ny toeram-pianarana sy sisa tena manolora tena ho an'ny tompo araka izany. Ny faharoa, tsy any amin'ny fitoeran'ny aizina sy ny fahafatesana ianao no manolo tena ho an'Andriamanitra. Zay ilay nataon'ny tompo taminy avenao ny maty andevina ny maty ao aminy fa ianao kosa mandeana amin'ny toriny filazantsara. Izany hoe tsy any amin'ny endriky ny fahafatesana na any amin'ny endriky ny maizimaizina izany no atao hoe fitoriany fanoloran-tena ho an'ny tompo. Misy anie manolo tena ho an'ny tompo fa dia any amin'ny endriky ny fahafatesana sy ny endriky ny maizimaizina ihany no nampiny fiainany. Dia inona moa reny hoe mifampitaona ho amin'ny zavatra ratsy reny amin'ny asan'Andriamanitra, aralotina ny asan'Andriamanitra hifampitaonana amin'ny zavatra ratsy sy ny sisa reny tahaka n'izay voalaza teo mihitsy zany hoe tsy izay. Ary rehefa manolo tena ho an'ny tompo koa anao tsy any tsy any amin'izay toerana efa mahazatra anao foana koa no anoloranao tena dia hoe mijanona eo, fa tsy maintsy makany ivelana ianao ary midadasika sy mivelatra. Hoy ny tompo, hoy ilay lafatelo, avenao aloha anao velomany ao an-tranoko. Hoy ny tompo, tsy ny ao an-tranonao io ny tompo ny tena tokony hijoroana vavolombelona, fa andana mivoaka ny tranonao fa tsy maintsy tokony mivoaka an'io ianao. Misy ny olona dia ao an-tranony ihany aloha zany hijoroana vavolombelona, tsara zany fa saingy tokony mivoaka ianao amin'izany rehetrarehetra izany fa ilaina izany.
dia io nanao fanamariana tandreny sao dia diso toerana nolorateny sika ka mieritreritra fa tena manolo tena ho an'ny tompo nefa le toerakafa tanteraka mba mieritreritra anao zany hoe tena manolo tena ho an'ny tompo kanefa toerakafa tanteraka mihitsy nanoloranao tena ho an'ny tompo arak'izany misy zany a misy olona manolo tena tsy haiko moa saminy hoe mbola roa mamadinika ty ary mino aho fa tsy zay mbola tsy manambady dia tsy mitratra ty misy olona mieritreritra ary misy manoro za mihitsy ianao fe mbola tsy manambady andana mitady vady any am-piangonana fa mivady any am-piangonana tsara hitady vady zany nidirana any am-piangonana aloha zany zany dinihana tsara le izy zany nitiako tenenina am'zany le zao tany fa aoka tiako tenena dia ity aoka fanolora tena foana aloha no andeha raha ho any am-piangonana aloha dia madiana aloha makany am-piangonana manolo tena manotompo rehefa ao ahitanao mivady izay ho atolotro ny tompo anao dia izay zany ajaranao ary isaona ny tompo amin'izany rehetrarehetra zany fa tsy hoe ny vady aloha ny voalohany zay le toerana diso zay le vady aloha ny mamaika voalohany zay vao anolo tena ho an'ny tompo rehefa avy eo dia tsy mety izany ry avako fafito ity ilay tena fakapanaho atsika amin'ny fanolora-tena tsy manana fotoany tsy mahay mandaminy sisisa dia alao ampandeferina amin'ny fanolora-tena fa tsy mba afaka ny andamina ny fiainana mihitsy sika na fotoana na ny toerana na inona eo amin'ny fiainana ka dia tsy mety zany zava-dehibe ny fifehezana sy fandamina-potoana fandamina-piainana mihitsy amin'ny fanolora-tena moa ny tompo jerevy tsara ny tam'le voalohany izy dia niteny izy niteny Jesosy tam'le lehilahy voalohany ho sarotra ny manaraka ao izy fa mila fandaminana io izy na indray ara tena tsy tafapetraka mihitsy ianao dikan'izany izy fotoany sarotra tsy maintsy lalovana amin'ny fanompona an'Andriamanitra ary rehefa mahay mandamina fotsiny ianao dia milamy dia ahita vahaolana amin'izany rehetrarehetra zany ianareo izay fananolo tena ho an'ny tompo hatramin'izay dia tadidio tsara fa tsy maintsy misy foana ny zavatra sarotra lalovana fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia ny tompo manampy antsika fa tsy mamela antsika ho rehetra satria asany izy fotoana tsy fahafahana miala sasatra akory ao anatin'izany ho ny tompo ny zanak'olona ozy tsy mba manan'izay mpiatrahany lohany zay izy fotoana tsy hafahana miala sasatra akory zao ne zao ry avako raha mananjanaka kely moa anao tany dia inona nizy da nefa misy koa tonga ty hoe latsaka ny ranomanitra tonga ty misy manapaka eto anao tsy mandeha miamana aloha latsaka ny ranomandry ka zavatra tsy maintsy ilatsaka foana ny ranomandry eo amin'ny fiainana dia tokony ho haitsika dia mifahatelo dia zao Jesosy no teny ny fandaminana dia ilaina satria isy fotoana tsy atserovana ny akaiky anao akory akaiky eo badiso sy ny manodidina anao andeha andevina ny ray koa fanompoana an'Andriamanitra ny indraindray tena misy an'izany mihitsy tsy hoe manao fanahinina akory ianao sanatria mivavaka misy olona akaiky anao maty ao an-trano dia mbola iny ihany ianao no andeha style be hoe ivoaka andehanao an'ry tsy zay fa misy fotoana indraindray dia tena hanomboka an'izany zany avako dia misy an'izao zavatra zao aty amintsika moa zany mbola tsy dia misy loatra hoe ohatran'izay fa misy any amin'ny fiangonana dia samy hafa mihitsy ary zany mahatonga antsika olombelo na izazao ara mety mbola tafiditra anao anatin'izany misy olona tena mahakasy rehefa mba hanao fivorim-pianakaviana za tsy mandrara ny fivorim-pianakaviana ilaina zany manao fivorim-pianakaviana izy dia ina fotoana dia atao velahady dikan'izany zany hoe tsisy dikany mihitsy mifampivavana no ka atao velahady misy moa zany mba manao ihany hoe dia asio fivavahana aloha anomboana anazy ty fa misy koa mamonjy fivorim-pianakaviana natao lady ary dia tena miteny mihitsy aloha zay mivavaka dia rehefa aveo zay mamonjy ao dia mety zany ohatran'le olona hoe mamonjy mariazy tsy makao am-piangonana izy fa rehefa vita ny am-piangonana dia lasany amin'le sakafo mamaky azy zany io taran'izay misy fotoana tena hoe tsy hotratranao mihitsy zany le izy ary fotoana ny fahanolora-tena ho an'ny tompo dia tandremo izy fa tena mila fandamina-piainana zany fa sao dia hoe tena tsy ahatratra an'le izy mihitsy ianao ary ny farany
ny Ana Maria ko azy dia zao izy fotoana tsy maintsy manapa-kevitra fa tsy lany andro merikerika. Azo atao foana ny miala olana amin'ny fanoloran-tena ho an'ny tompo, fa misy fotoana koa ndraindray tsy maintsy manapa-kevitra anao hoe tena anao tena an'olo tena ho an'ny tompo amin'ity andraikitra anankiray ity fa ilainy zany. Feheziko eo amin'ny fahavalo no fehiny dia zao raha ity tantaran'ny Luka toko fahasivy ity ny jerentsika dia afaka manolo tena ho an'ny tompo avokoa isika rehetrarehetra. Afaka manolo tena ho an'ny tompo avokoa isika rehetra, tsy misy havanana iza na izy, fa manampy antsika ny tompo ary mampianatra antsika izay andraikitra omeny antsika izy. Rehefa manolo tena ho azy ianao ary zay ny ilainy dia manampy anao izy ary ampianarina ianao. Zany mahatonga hoe ny dekôna miofana ny blao miofana sisisisisisy. Ianareo zao raha manolo tena ho mpampianatsika ho lehilahy dia tsy maintsy mbola mikarakara fanofanana ho an'izany sy fampianarana izany mba azonareo mampianatsika ho lehilahy ianareo. Raha manolo tena ho ao anatin'ny atoko-pihira ianao dia tadidio tsara fa tsy maintsy mba misy fianarana hoe zao fanolonana ny solopasiny sisisisy fa sao dia izany mieritreretiny hoe za tsy hanao atoko-pihira fa tsy haiko izany. Fahatelo, manoro hevitra antsika izy mba tsy ho verina diso lalantsika amin'ny fanoloran-tena. Mahatolotro ny tompontsika amin'izany ary tena tolora ny hevitrintsika fa aza matahotra, aza miahotra, aza misalasala, fa rehefa ilaina ny fanoloran-tena dia atolory azy zany. Ary ny farany mitaridalana antsika ny tompo rehefa vonona n'olo-tena ho azy, tsy avelany manjenjena iny fotsiny ianao fa ho izy manaraha. Izy zany tsy manao hoe mandiany, manaraha izy. Jereo tsara eo amin'ilay andininy sivy amby dimampolo ary hoy izy tamin'ny anankiray keo manaraha. Zany hoe dikany izy mitaridalana, zany hoe manaraka zany tsy hanemboha ianao fa manaraka eo aoriana eo. Dia zay dia ity misy andinin-tsoratra masina iray avaka mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompompana mety ataonareo zany. Antso natao antsika rehetrarehetra zany. Manomboka izao dia rehefa tsapanao fa tokony hanolotra ny tenanao ianao amin'ny tompo dia atolory zany mba ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra fa fanompompana mety ataontsika izany. Koa ho anareo izay efa nanolo tena hatramin'izay mety nisy zavatra nanahirana, asa misalasala vaovao zay ny fanoloran-tena. Ho anareo izay mbola niahotrahotra ka tsy sahy nanolo tena hatramin'izay, raha toka tsapanao fa efa mba afaka manolo tena manotompo ianao amin'ny andraikitra iray dia atolory zany tenanao zany ho fanatitra velona ho an'ny tompo. Amen.